Misaotra an'Andriamanitra mandrakariva isika ry havana malala no ireo fitahintso zay no raisina hatramin'izay ary mandraka ankehitriny dia lavorary eo anatrehantsika ny fitantanan'Andriamanitra mitohy mandrakariva ny fahasambarana zay tiantsika hotrandrahana amin'ity bokin'ny Joba ity ary amin'izao fotoana izao aza dia ijery indray isika ny momba ny hoe fanasitranana tanteraka nahoana ny fomba hanasitranan'Andriamanitra n'ity Joba ity satria mikarakara Andriamanitra. Nefa mialohan'izany dia andeha isika hiaraka hivavaka. Ry tompo avondrindra sy masina ny an-danitro, midera sy misaotra ny anaranao zay no reo fitantanana sy fiahina nomenao anay ka nahatrara anay ity fotoana androany ity iainy ny teny maminao. Amin'izao fotoana izao dia maniry izay tompo no hosokafanao ny sainay handray ny afatra avy aminao ary ho fitahiana ho an'ny tsiraray avy ihany koa ity afatra izay omena ity ka dia eo am-pelatananao ny hoavinay mety izy ianao tompo omba ny tsiraray avy aminay hanome anay ny tsilosaina ahafahanay misafidiny tsara indrindra eo anatrehanao amin'ny anaranao Jesosy Kristy, amen. Tantara amin'itony resantsika ry havana malala satria misafotofoto ny fiainana omen'Andriamanitra hanjara aina amin'ity masoandro ity isika nomen'Andriamanitra tombonandro ahafahantsika mijery akaiky ny hoavintsika na dia tsara aza ny fanirian'Andriamanitra ny lalana zay tokony izorana satria nateraka ny olona anankiray dia nateraka ao anatin'ny tontolo anankiray zay mahatonga fisavory-tan-kevitra dia mandeha isika mitombo mialehibe ary arakaraky ny fiainana eny ampandehanana eny dia mihitatra ny fahasairanantsaina. Ao amin'ny Joba toko fa 4 ka ny 4 sy ny 10 dia mivaky toy izao ny fanambarana ry havana malala. Raha maty ny olona mo velona indray va izy raha izany dia iandro mandritry ny andro fanafiako aho mandra-pahatonga ny fahafahako dia niantso ianao ary izao amaly ianao ary mba alahelo ny asa ny tananao ianao. Ity teny ity ry havana malala dia teny feno fangidina teo amin'ny Joba satria nolalovana haretina izay mafy indrindra ity mpanompon'Andriamanitra. Nahoana ny mpanompon'Andriamanitra no avelan'Andriamanitra andalo sedra sy ny mafy indrindra eo amin'ny fiainana. Marina fa rehefa andresaka isika omaly dia fe-potoana foy ny lalovany fahoriana eo amin'ny fiainan'ny zanak'olombelona ry havana malala. Mety hiteny isika hoe herintaona ange lava, roa taona ange lava, telo taona lava fa rehefa velarina teo anatrehan'ny androm-piainan'ny Joba ny fotoana nandalovany fangidina teo amin'ny fiainany dia hita ry havana malala fa tena fotoana foy toy ny tselatra anankiray na toy ny hoe marika anankiray miserana ihany teo amin'ny fiainan'ny tantara ka dia tao anatin'ny fangidim-piainana zay nolalovany na maty aza reo zanaka zay efa anisan'ny fangidina mahavesatra indrindra dia niaran'ny aretina indray koa ity Joba feno vai hatrany amin'ny tongotra ka hatrany an-tampondoha ary ny teny mpangidina teny fahamoizam-po zay nambarany tamin'ity androany ity dia araky ny efa nivakintsika teo manao hoe raha maty ny olona moa velona indray va izy raha izany dia iandro mandritry ny andro fanafiako. Rehefa maty ny olona dia maty ary tsy manana fanantenana i Joba satria io no fotoana farany zay everiny fa tsy azo antenaina intsony. Na dia teo zany toe-javatra maro samihafa dia nisy fotoana mba nandehanan'ny mpitsidika anak'eo amin'ny Joba. Lehilahy telo mirahalahy ny fanao fotoana mba hanatonana sy hampaherezana nyty mpanompon'Andriamanitra
izay mijoro ao anatin'ny fahendrena nomen'Andriamanitra. Teo anatin'izany ihany koa ny vadiny izay andefo mandry rehefa nahita fa feno aretina ity Joba ity dia toa nahilikilika mihitsy aza satria namofona ny vai, namofona ny fery, ka dia nitokana tamin'ny toerana anankiray ny alika aza no milelaka ny fery ity Joba ity. Ary ny pilapilaka vilany tanimanga no nikofany ny fery izay fenonana ry havana malala ampahamoizam-po no zavatra mitranga. Ary mahatonga ny eritreritra ilazany hoe aiza marin'Andriamanitra na ahoana mpanompon'Andriamanitra no nizotra toy izao. Ry havana malala, mety mandalo fangidina ihany koa isika amin'ny vaninandro ankehitriny, ka miteny manao hoe mpanompon'Andriamanitra toy izao ve dia toy izao ny amelan'Andriamanitra ny toe-javatra mitranga eo amin'ny fiainana. Mirehare Satana mahita ny zanak'Andriamanitra tratry ny aretina. Mirehare ihany koa Satana te hampijaly ny zanak'Andriamanitra. Fotoana fo ihany anefa izany ry havana malala. Ary io ny fampaherezana amin'ny vaninandro izay raisina ankehitriny amin'izao fotoana izao. Fa ity Joba ity dia naharitra satria fantany fa fe-potoana lalovana ihany, toy ny tongotra anankiray manitsaka tsilo angamba, ka fe-potoana ihany mampisy fanahintainana fa rehefa mitsoka atao zany tsilo izany dia ho feno fahasambarana. Rehefa nitoy ny fotoana dia nieritreritra ny mpitsidika rehetra fa noho ny fahotanao Joba no nahatonga an'izao. Kanefa Joba dia nilaza manao hoe tsia fa izaho dia azoko antoka fa tsy nanota teo anatrehan'Andriamanitra. Ny fomba fanao Joba ihany moa tamin'ny fotoanandro ry havana malala dia mibebaka ho an'ny ankohonany rehefa manao fanasana ny zanany, satria manao fety eto sy aroa amin'ny vaninandro nahaterahana angamba na amin'ny vanim-potoana ihany koa na isan-kerinandro na isam-bolana mandeha amin'izay alehany. Ka dia tsy mety amin'ny Joba mihitsy no ampandeha azy ihany fa i Joba sy Andriamanitra no miresaka. Andriamanitra, ndrao manao fahotana ny zanako, andeha mba avelao ny fahotana. Reto zaza folo ry havana malala dia nanokana ny Joba ny fe-potoana mba ahafahany manafina azy ireo eo ambany fanapahan'Andriamanitra. Rehefa narary ary Joba, izany mba dokotera nasitrana azy amin'ny vaninandro ankehitriny ry havana malala, rehefa mandalo ny tsy mikaretina mitranga, atao angamba hoe ny kansera na ny atao hoe homamiadana no mafy indrindra, tsy hita izay fisorohana n'izany aretin'izany. Ary tato ato dia mety misy tsy mikaretina mitranga indray. Ireo pesta na ny Covid izay fa nilalovany ity taranaka misy antsika ity, ahoana ny amin'izany? Kanefa na izany na tsy izany dia mihoatra noho izany aza ny an'ity Joba ity, satria tsy misy mpitsabo afaka hitsabo an'i Joba. Inona ny mba fanantenana? Lay Andriamanitra nitokiny aza namela azy amin'ity lalana anankiray ity. Ny nasetry ny Joba ry havana malala, nateo aza ny teny famoizam-po izay nataony teo anatrehany fiaino rehetra sy ny tontolon'ny fianakaviana, dia tsy niala tamin'Andriamanitra ny tanany Joba. Toy ny zanaka anankiray rehefa nilalovana aretina na nilalovana kaikitra na lalovana zavatra mafindrindra, dia mamina ny tanandray ary lay rainy mihitsy no mamina ny tanan-janany. Dia ho tsapa mandrakariva fa izany ny fahasambarana na dia mafy aza ny lalana izorana. Ry havana malala amin'izao fotoana izao, fantatro fa mandalo adi-piainana ianao, mandalo ady tsarotra ianao, mandalo fangirifirina, kanefa ao anatin'ny fe-potoana fo ihany no andalovany zany eo amin'ny fiainana. Dia toa ny Joba isika, efa nitarika antsika Andriamanitra, efa nanompo an'Andriamanitra amin'ny fahafenony isika, efa nilefitra ambany fanapahan'Andriamanitra nandritry ny fiainantsika ihany koa. Ka rehefa mandeha izao sedra izao na izao zavatra mafy indrindra izao, dia fe-potoana fo ihany izany. Fa omen'Andriamanitra indray, ampodiana ho fahasambarana indray rehefa mifikitra amin'Andriamanitra isika. Io mantsy nitsokevitra tsy azo ialana amin'ny vanim-potoana ankehitriny, izaho sy anao lay zanak'Andriamanitra, dia nomen'Andriamanitra mihitsy fitariana ary fahasoavana fa izany safidy miaraka amin'Andriamanitra izany izay manomboka amin'ny vaninandro ankehitriny, dia safidy tsy manam-paharoa
ame ny tantarantsika ahatonga ny tantarantsika ho tsara fiafara ka omen'Andriamanitra mihoatra no tany am-boalohany ene ny fahasambarana eo amin'ny fanompona an'Andriamanitra. Hoy aho tany am-boalohany manao hoe anisan'ny tantara miavaka ity tantaran-Joba ity. Angamba efa donto ny saintsika ka tsy mahay mijery afa-tsy ny fahorian'i Joba, fa i Joba kosa dia tsy nijery an'izany fahoriana izany ho zavatra mavesatra, fa ny fahasambarana tany am-boalohany sy ny fiafaran'ny fahasambarana eo amin'ny fiainany no nataony vaindohan-draraka raha misedra an'izany lalana mafy izany ny fiainany dia toy ny zavatra miserana ihany. Ry havana malala, samihafa isika sy Joba raha ny fomba fijery ankehitriny, fa isika dia ny fahoriana no mafy indrindra tsy maintsy anompanana ny fomba fijery. Ny fahoriana no tsy maintsy andaniana rondoka ilazana ny manao hoe aiza ihany Andriamanitra. Mety handalo fe-potoana mafy isika, mety handalo zavatra mafy isika, mety iserana amintsika avokoa ny toe-javatra zay lalovana mangidy indrindra eto amin'izao tontolo izao, kanefa aoka ho tsarovana fa mamaritra lalam-piainana vaovao Andriamanitra, mamaritra tombom-pitahiana vaovao Andriamanitra, mamaritra tombon-dalana izay mampiavaka antsika mihitsy. Ka ny olona manana faharetana nomena Andriamanitra an'izany satria efa nanompo an'Andriamanitra isika tany amin'ny voalohany, ary mbola manompo an'Andriamanitra no safiditsika mandra-pahafaky ny fofonaintsika. Ry havana malala, ray aman-dreny malala, aoka tsy ho kivy manoloana ny zavatra mafy isika, aoka tsy ho kivy isika manoloana ny ngidi-piainana, aoka hametraka safidy tsara eo amin'Andriamanitra isika, aoka ilefitra ao ambany fanapahan'Andriamanitra isika, ka na hoela na hoaingana ny zavatra iainantsika ny taona iainana dia ampody an'izany Andriamanitra eo ambany fitahiana izay fanomeny hatramin'izay. Tamin'ity indray mitoraka ity dia nandray lesona lehibe mihitsy ny tenako tamin'izao fotoana izao, satria impiry tokoa moa ny efa namoy fo. Eny fa nantenako aza efa namoy fo ihany, ary efa toa latsa-dranomaso mihitsy aza manoloana ny fiainana, kanefa mametraka Andriamanitra ry havana malala fa ny safidy izay no raisina hatramin'ny no mbola safidy tohizana hatramin'ny farany dia hanome mihoatra noho ny tamin'ny voalohany Andriamanitra, ary antenaina izany satria Andriamanitra ny fiadanana ity Andriamanitra ity, Andriamanitra ny fahasambarana izany Andriamanitra izany. Ary mihoatra lavitra noho izany aza ny anomezan'Andriamanitra ny fiainana vaovao dia ny paradisa feno fahasambarana raha ho avy Kristy ambondrahitra dia andova ny fiainana mandrakizay isika mianakavy. Mety misy fangidina mandalo amin'ny fianakaviana, na mety matsaro tena irery ianao amin'ity androany ity, aoka ho tsapa fa mbola ampodin'Andriamanitra ho fiadanana ny sedra no lalovana, ny lalana izay nodiavina, ny faniriana izay tsy mbola tanteraka, dia omen'Andriamanitra ny fahafenony satria izany no antony nanamboaran'Andriamanitra anao, namorona an'Andriamanitra anao, dia ho fitahiana ho an'ny mpiarabelona. Nomen'Andriamanitra fahasambarana na dia mandalo eto amin'ity izao tontolo izao fenota ity aza isika, dia nomen'Andriamanitra fahasambarana ho toa amintsika ene izany afatra izany. Iaraka hivavaka ary isika. Be fitiavana indrindra ianao Andriamanitra tsara indrindra io, satria nanome anay tolom-pitahiana ka nahafantaranay tamin'ity androany ity fa te hikarakara anay ianao. Misaotra ry Andriamanitra tsara indrindra satria mampitatra ny finoanay ho lalipaka io raha tsy ianao ny fiainona ny teninao. Engane ka hanana faka lalipaka eo anatrehanay izany afatra izany hitondra fitahiana ho an'ny fanahinay. Momba ianao ny tokantrano izay nandreza ho afatra izao ary ny sofina nandreza ny afatra izany hitondra fitahiana ho azy ane ny fiarahana aminao. Apetraka eo ambany fitantananao Tompo ny mahasoa ny fiainanay rehetra. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy.
amen.